Fa ny ekipan'ny primature sy ny ekipan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministeran'ny fahasalamana no nandrobaka ny medaly volamena Isa-Tsokajy teo amin'ny taranja basket tamin'izany fifaninanana ho an'ny mpiasam-panjakana natao tany Tomasina izany afitiny namana Norbert Kotomalala amintsika ary hoe nanahoana ny vokatra tao anatin'izany taranja basket izany. Sokajy telo no nifaninanana teo amin'ny taranja basketball, sokajy vétéran vehivavy ary ny sokajy jeune. Taoriny baolina kitra dia ny taranja basketball ihany koa no nahitana mpandray anjara betsaka indrindra. Tao anatin'ity taranja ity ihany koa no nahitana fioaram-pefin'ireo mpandray anjara saingy niezaka hatrany ny mpikarakara mahany olana ka dia voafehy hatrany ireo mpandray anjara ary tsy nampiatra ny fitsipika hatrany izy ireo nandritra ity fifaninanana ity. Tratra ny tanjona totosan'ny fifaninanana na dia somary mafimafy ihany ara ny ady teo amin'ny lafiny ara-teknika ny fitiliana ny lisansie sy ny mercenaire somary mafimafy kely nefa tsy nakiva mpikarakara na nisy ara-korotana moa nisy koa ny mpanakorotana dia totosatra amin'ny farany fifaninanana. Voninahitra ho an'ny taranja basketball zany nafitan'ny fifaninanana ity voalohany ary tena manio fisaorana feno dia feno ho an'ireo rehetra nandray anjara na ny teto an-toerana na ny avy any amin'ny faritra rehetra ray manontolo dia omena fisaorana tamin'ny fahavitriana ny ndray anjara. Teo amin'ny vokatra ary tompon-daka teo amin'ny sokajy vehivavy ny ministeran'ny fahasalamana rehefa nandresy ny MGAM tamin'isa 2017. Ho an'ny sokajy vétéran kosa natao aorian'ny fanalavam-potoana vao afaka ny MEF manao akanjo fotsy amin'ny sary ary nanoloana ny zareo avy ny Mazorivo manao akanjo manga tamin'isa 27 no nisarahan'ny rotota saraka ady sala 220 no rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna izay voatery niditra teo amin'ny fanalavam-potoana araka izany. Teo amin'ny sokajy jeune kosa indray dia isan'ny lalao ny ady hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany ny fiaonana teo amin'ny MJS manao mena sy ny primature manao fotsy resin'ny MJS tamin'ny isa 7 teto ny primature. Teo amin'ny taranja volleyball dia lomba ny trésor malalaka ny amboara izay nandresy ny parka Tsimbazaza tamin'ny seta 3-0 izy ireo 7-20, 5-20, 5-20, 7-20 no 20.